Miarahaba tompolasoko vava no manaraka ny mety toetry ny andro raha mahakasika ilay rivo-doza Tsengeny tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 10 kilometatra atsinanana somary avaratra nanany antsiranana moa nisy ny foibe ny manohy ny diany miakandrefana izy mahafaka hatrany amin'ny 10 kilometatra isan'ora ny ena kosa ny heriny ny rivotra hoentiny dia manodidina ny 15 kilometatra isan'ora raha natafiotra 10 kilometatra isan'ora raha ny vinavina hatrany moa dia any amin'ny manodidina ny 300 kilometatra avaratry atsiranana no isy ny foibeny amin'ny sabotsy ho avy izao hitondra rotsakorana betsaka ho an'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanany nosy moa ny fandalovan'izay rivo-doza izay ka vinavinaina manodidina ny 30 hatramin'ny 70 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora ho an'ny rapitso moa izay rotsakorana betsaka izay mahazo filazana miloko mavo arak'izany ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo ary antsiranana voalohany sy antsiranana faharoa. Entanina arak'izany ny ponina amin'ireo faritra voalaza ireo anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary anaraka ihany koa ny toromarika ho an'ny tompon'andraikitra eny ifotony. Raha ny mahakasika ny mety toetry ny androntsika ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa dia tsy ho maro toerana ny abaka amin'ny ankapobeny ao an'iny ilany avaratra andrefan'ny nosy sy andrefan'ny nosy ary atsimo andrefan'ny nosy iny ao anatin'ny 3 andro ho avy. Raha ny mety toetry ny androntsika ao an'ny androny rapitso ary dia anorana moa ny faritra avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy iny andraona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany afovoantany ary ny faritra afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'ny nosy ny ambiny kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia anorana mety arahankotroka ny faritra Diana Sava Ambatsoa sy Analanjorofo toy izay koa ny ilany atsinanany faritra Sofia andraona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany afovoantany ny ilany atsinanana sy atsimo atsinanan'ny nosy iny mety isy ny orana tandrifon-drahona arahakotroka ny faritry Boeny ny atitan'ny Melaky Menabe atsimo andrefana ary ny faritry Bongolava ny ambony moa dia hijanona ho maina hatrany. Raha ny maripana ho vinavina dia manodidina ny 12 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony 17 ka hatramin'ny 30 degré ny ilany atsinanana raha toka 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 17 degré ny maripana ambony ao an'ny faritry Betsiboka. Ny androny asabotsy kosa indray dia anorana hatrany ny tapany avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy iny andrahoana amin'ny ankapobeny ny afovoantany toy izay koa ny ilany atsinanana. Ny tapany tolakandro kosa indray dia mety isy ny orana tandrifon-drahona vitsy ny ilany andrefan'ny faritra Boeny ny atitan'ny Melaky ny tapany avaratry Menabe ary koa ny faritry Bongolava ny ambony moa dia ho maina amin'ny ankapobeny. Ny maripana ho an'izay androny sabotsy izay manodidina ny 15 degré hatrany ny maripana ambany ho an'ny afovoantany raha toka 20 ka hatramin'ny 20 kosa ny maripana ambony 17 ka hatramin'ny 30 ny ilany atsinanana raha toka 17 ka hatramin'ny 20 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 20 degré ny maripana ambony ao an'iny ilany avaratra andrefan'ny nosy iny. Ny androny alahady kosa indray dia andrahoana mety arahanorana malefaka ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny faritra atsinanana andrahoana moa ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ambiny kosa indray dia ifandimy ny rahona sy ny masoandro ny tapany maraina fa mety isy kosa ny orana tandrifon-drahona arahakotroka ny faritra Menabe Bongolava ary ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra sy Amoron'ny Mania toy izay koa ny tapany avaratry faritra atsimo andrefana ny ambony moa dia ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny androny lahady 17 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 18 ka hatramin'ny 19 degré ny maripana ambony 17 ka hatramin'ny 30 degré ny ilany atsinanana raha toka 17 ka hatramin'ny 30 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 17 degré ny maripana ambony ao an'iny ilany avaratra andrefan'ny nosy iny.
raha izay ny vinavina ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy dia faly kosa izay mizara amintsika fa nivoaka amin'ny fomba ofisialy ny tetiandrom-pambolena mifanaraka amin'ny taopahavaratra 524 420 ho an'izay te hisitraka izany dia afaka mandefa mailaka avy hatrany aty amin'ny Meteo Madagasikara ivoaka tsy ho ela ao anatin'ny tranokalany Meteo Madagasikara moa izay manasa antsika hitsidika ny www.meteomadagasikar.mg ny mahakasika ny fambolena vary, katsaka, voanjo ary ny tsaramaso sy ny apemba moa ny voarakitra ao anatiny izay. Zay ary no azonao atolotra ho an'ity anio ity manome fotoananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.